Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Fahiny elabe i dokotera Morrison dia misionera nalaza tokoa tany Chine. Noho ny abetsahan'ny asany dia nanoratra tamin'ireo misionera tany Londres izy mba andefasana misionera nampy azy. Raha vao naray izany taratasy izany ny misiona tany Londres dia nivory izy ireo ka nitady tovolaza iantonina izany asa lehibe izany. Indro tokoa ary indray andro nisy lehilahy tambany vohitra anankiray tonga tao amin'ny foiben'ny misiona ary nilaza ny faniriany hanampy an'i dokotera Morrison any Chine. Nahantra tokoa ity tovolahy ity satria sady somary naloto no rovidrovitra ihany ny fitafiana teny aminy. Niditra tao amin'ny efitrano izay nivorian'ny komity ilay tovolahy ary namboraka tamin'izy ireo ny faniriany. Dia nasaina nivoaka aloha ilay tovolahy hoy ireto komity satria mbola handinika ny momba azy izy ireo. Ny ray hevitra nefa ireto komity reto fa tsy azo ataona ovinanoviana mihitsy ny andefa ity tovolahy ity ho misionera hanampy ny dokotera Morrison. Nefa raha tiany moa ny andeha any Chine dia atao mpahandro sakafon'ny dokotera Morrison no andefasana azy ihany. Dia nolazaina tamin'ilay tovolahy ny fanapahan-kevitra. Tsy maninona ho ilay tovolahy fa raha tsy atonina ny ho misionera dia alefaso mba ho mpahandro na ho mpandrafitra na ho mpamafatrano hanampy an'i dokotera Morrison. Fa ny zava-dehibe amiko dia ny ananako anjara ny fitoriana ny filazantsara. Dia nalefa ho mpiasa an-trano ilay tovolahy. Kanjo noho ny tonga tany izy dia nilofo nianatra mafy ary nanararoatra ny fotoana fakan-drivotra tany Angletera mba ahafahany manao fanadinana mba ho tonga misionera. Tsy ela dia tonga misionera tokoa ity tovolahy ity ary nahafaka fanadinana doctorat en théologie vokatry ny fikirizany. Io tovolahy mahantra io no ilay misionera atao hoe dokotera Milne izay isan'ny nalaza indrindra tamin'ny misionera ny asa tany Chine. Entokory mpiaino malala, raha noho ny amin'i Jesosy ny mahatonga antsika hanetry tena dia tsy hisalasalana ary azo antoka fa hanandratra antsika izy satria izay manetry tena hoy Jesosy no asandratra. Lioka 7:20 andininy 5:20. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Akafaliana indray no iaonana aminao mpiain'ny radio AWR. Noho izany dia tsy hainy tsy arabanao dia hoy aho hoe araba manao soasoavina, araba manao tsara hotsaroana dia mirary soanao mandrakariva ny namanao Lantor Misatsoely. Aniotsika dia iresaka mahakasika ny fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny olona samy olona. Raha izay fifandraisana izay no resahana dia zavatra roa mandrakariva ny mitranga eo amin'ny fifandraisana ny olona samy olona na fifandraisan'ny olona anankiroa. Dia eo ny misy ny atao hoe ekeko na tsy ekeko. Eken'ny olona anankiray na ekenao ny teny na fihetsiky ny olona iray raha toa ka tsy voaelingelina ny filany na ny zavatra ilainy na ny zavatra atao hoe ny sotoavina. Tsy ekeny kosa ary tsy ekenao ny teny na fihetsiky ataon'ny olona iray raha ohatra ka voaelingelina ny filanao na ny filan'le olona anankiray na voaelingelina ny zavatra ilainy na ny soatoavina zany dia tsy ekeny izany teny na fihetsika ataon'ny olona izany. Dia izany zany
no miteraka ny atao hoe varavarankelin'ny fifandraisana. Dia arakarak'izay fihetsika na teny na zavatra ataon'ny hafa anao no manakely na manalehibe ny faritry mifanakena sy ny tsy fanekena eo amin'io varavarankely mpifandraisana io. Raha ohatra ka tsy manelingelina anao izay teny na fihetsika na zavatra ataon'ny hafa anao dia mialehibe zany ilay faritry mifanekenao eo amin'ilay varavarankely ny fifandraisana, ary miakely na tsy misy kosa ilay faritry ny tsy fanekena eo amin'ilay varavarankely ny fifandraisana. Fa raha manelingelina anao kosa ilay teny na ilay fihetsika na zavatra ataon'ny hafa anao dia mialehibe ilay faritry ny tsy fanekena eo aminao na eo amin'ilay varavarankely ny fifandraisana, ary miakely na tsy misy mihitsy ilay faritry ny fanekena eo amin'ilay varavarankely mpifandraisana izay hifandraisanao aman'olona. Dia rehefa jerena io varavarankely mififandraisana io dia mifototra amin'ny zavatra anankitelo. Dia ao ny izy izay mifototra amin'ny soatoavina, efa ndresantsika teo, mifototra amin'ny filana ary mifototra amin'ny taona, izany fanekena sy ny tsy fanekena izany. Mifototra amin'ny teny frantsay le izy dia hoe valeur, mifototra amin'ny besoin, mifototra amin'ny génération na ny taona zany zavatra izany. Dia ireo zany no miteraka ny olana ara-pifandraisana, ny soatoavana, ny filana sy ny taona. Eo no misy ny olana ara-pifandraisana. Ilaina mandrakariva zany ny mieritreritra sy manatsara mandrakariva ny teny avoaka ny vava zany, satria miankina amin'izay ny fiainan'ny olona anankiroa. Satria rehefa tsy mety amin'ilay olona ray ny feona ny teny avoakan'ilay olona ray dia mikatona ny varavara-pifandraisana, fa raha mety dia misokatra ilay izy. Eo amin'ny fifandraisan'ny olona anankiroa ihany koa dia misy ny anankiray izay mpandefa hafatra, dia misy ny mpandray hafatra mazava loatra. Dia mifampiaina ny rototo, dia rehefa aveo indray mifamadika ilay mpandefa hafatra indray no lasa mpandray hafatra, dia ilay mpandray hafatra indray no lasa mpandefa, dia mifamadibadika eo zany ireo anankiroa ireo. Dia arakaraka ny zavatra izay ifampiresahana no mampisokatra na mampidy ilay varavarankely mpifandraisana, ilay faritry mifanekena sy ny tsy fanekena, miankina amin'ny teny sy ny zavatra izay resahana ao anatin'izany. Satria fifandraisana ny resahana dia ilaina zany ny fatarina aloha ny tenanao sy ny tenan'ilay olona izay manoloana anao rehefa hifandray aman'olona ianao. Fifandraisan'olondro ilaina fatarina, dia ilaina fatarina ilay resaka izay ataony. Ny antony dia mba hatsara ny fifandraisana. Dia mba hatsara ny fifandraisana ihany koa dia miezaka ilay mpandray ny hafatra mba hahafantatra sy hahatsapa ny olana mahazo ilay ray mpandefa ny hafatra. Satria matetika dia manana olana ilay mpandefa ny hafatra, dia ilay mpandray ny hafatra naray tsy mandray ilay olana izay resahan'ilay mpandefa ny hafatra zany, fa mikatona ilay varavarankely mpifandraisana kely ilay faritry mifanekena dia tsy mandray izy, dia lasa samy manana olana ny rototo. Io tsy fahaizana mandray ny hafatra io na tsy fahatsapana ny mahazo an'ilay olona manoloana anao no miteraka zany ny olana ara-pifandraisana. Noho izany dia ilaina ny miezaka mahatsapa sy mahazo ilay olona manoloana anao. Ny olana nefa dia matetika samy manana olana ny rotota, dia samy mipetraka ao anatin'ny korotana, zone de perturbation izy ny teny frantsay. Dia amin'izay fotoan'izay na inona amin'izay resaka izay ifanaovana ny rotonto eo dia samy ao anatin'ny faritry ny tsy fanekena avokoa ny rotota. Noho izany tsy voafany olana mahazo ny anankiray koa lasa tsy mamany olana sy tsy miaino ny ankilana izy, zany hoe tsy mifampiaino zany ny andaniny sy ny ankilana. Zay zany dia lasa mitombo ny olana. Dia ny tena olana goavana dia zao, rehefa samy ao anatin'ny olana na korotana ny rotota ao anatin'ilay atao hoe zone de perturbation ny rotota, dia elaela mitoetra maharitra ao, dia tsy miva mihitsy ilay olana, satria ny rotota tsy afaka mifanatona sady tsy afaka mifampiana. Kanefa zao
ny fijanonana ela ao anatin'la zone de perturbation misy amin'ny andro misy herinandro 3 andro 5 andro misy amam-bolana misy amatonany aza ao anatin'ny zone de perturbation foana ndrotota ka ny olona rehefa mipetraka ao anatin'io koronana na zone de perturbation io de lasa marefo ara-petsepo marefo ara-tsaina marefo ara-batana marefo eo amin'ny ara-pahasalamana zany noho zany rehefa marefo ny olona anankiray de tsy afaka mieritreritra zavatra lavitra sy tsara intsony rehefa ao anatin'ny zone de perturbation na ao anatin'ny korotana dia tsy misy zavatra voaray tsy misy zavatra tafiditra mihitsy de mivoaka eo le tsirim-panetana manimba izay manimba taova maro any anaty any anisan'izany ny fo anisan'izany ny atido ny vatana sy ny taolana ray manontolo ny vanitaolana de mahatonga ny olona ho malemy sy marefo ary tsy mahavita misaina zavatra lavitra intsony satria tsy afaka mandray fanapaha-kevitra tsara mila ny fahatongavan-tsaina ny rotota zany raha tiana no tsara ny fifandraisany arak'izany de mila ny fahatongavan-tsaina ny rotota nefa indraindray tsy tonga saina ny rotota fa mila olona mpanampy mba hitondra fanampiana fampianarana zany ny olona anankiroa na mpampiavana ihany ko zay mitarika sy hitondra azy ao anatin'ny zone de raisonnement mba hahafahan'ny rotota makasaina tsara mifanatona ao anatin'ny fisaintsainana zany makasaina sy mahatsapa ny zavatra tokony atao dia ao anatin'izay am'izay no ahafahana manapa-kevitra mifanatona rehefa mifanatona de jerena zay marimaritra iraisana ohatra ka ahafahana mamahany olana mba atongavany rotota ao anatin'ny fitoniana na le ataon'ny teny frantsay hoe zone de calme de am'izay fotoan'izay de mba mirindra am'izay ny fiarahamonina mirindra ny fihavanana dia miverina ny fifampiresahana miverina ny fifaliana miverina ny asambarana miaina sambarana sy afaliana ny rotota miaina fahavitrom-pitrihana eo amin'ny fiainana zany arak'izany ilaina miverina ao anatin'ny fitoniana sy ny fahatoniana ny olona manana olana anankiroa mila tsara iny io zany harena ny fifandraisana satria na ny azo na ny zava-maniry na ny biby raha tsy mifandray amin'ny manodidina azy de maty ny zava-maniry ohatra de mifandray amin'ny tany mifandray amin'ny rivotra mifandray amin'ny rano mba hahafahany mivelona de toy izany koa ny biby mifandray amin'ireo manodidina azy izay mifandray aminy mamelona azy de toy izany koa ny olona hatrany am-boalohany tamin'ny nanaovan'Andriamanitra azy de nilaza mihitsy Andriamanitra fa tsy tsara raha irerin'ny lehilahy noho izany nanaova ny vady sahaza azy izy mba atao inona mba hifandraisany mba hahavelona azy mba hahafalifaly azy mba hahampamiramirana azy mba hahasambatsambatra azy tiana ihany koa mampatsiahy fa arena io fifandraisana io arena ny fifandraisana aman'olona tsy ny vola tsy ny arena ihany no atao hoe arena fa ny olona zay manodidina anao zay hifandraisanao no arena voalohany misy mantsy mieritreritra fa ny vola no arena tsy ny vola no arena fa ny vola de mpanampy ny olona eo amin'ny fiainana fotsiny fa tsinotsinona ny vola na manana be azy ianao na manana ambata na any amin'ny banky na any an-tsopotra na naizanaiza hitahirizana vola rehefa tsy misy olona mifandray aminao de tsinotsinona io vola eo ampelantananao io eritrereto ane manana vola be ambata ianao na any amin'ny banky nefa tsy misy olona mihitsy mifandray aminao ataonao inona moa vola fa Andriamanitra de nanome harena ho anao de ny olona ny fandraisanao arena nomen'Andriamanitra zany ny saina zay no anananao dia arena nomen'Andriamanitra zany ny fotoana zay nomen'Andriamanitra anao harena eo ampelantananao ny fanampim-baovao na ny information zay azonao de arena eo ampelantananao ny fitaovana zay eo ampelantananao de arena nomen'Andriamanitra anao ary farany voa ny vola noho izany ilaina ny manararoatra sy ny fahaizana mampiasa ireo fitaovana sy nomen'Andriamanitra ireo mba tsy famadika amin'ny fampiasana azy aoka ianao ahay mampiasa ny fotoana mampiasa ny olona izay manodidina anao mba atonga anao ho sambatsambatra sy ho falifaly ary zao tsy indriko manokana hoe ny fotoana
izay nomen'Andriamanitra anao dia araroty hifandraisana aman'olona fa io fotoana io tsy azo tazonina ary tsy azo avotana fa rehefa lasa dia lasa toy ny vatolatsak'andrano ka tsy hay averina intsony. Noho izany dia ilaina no mahay manararoatra izany fotoana izany hifandraisana aman'olona. Eto ihany koa dia tiana miteny hoe fitaovana iray tsara ampiasaina hifandraisana aman'olona ihany koa dia ilay fanama olona eo aminao gasy io. Le toetra maneho ny maha-izay ianao, ilay mitondra fahatsarana sy hasambarana ary hafaliana eo amin'ny manodidina anao. Dia io ilay atao hoe psychologie sociale ho ny teny frantsay. Ilay toetra mateo tia, ilay toetra tia fifandraisana, ilay falifaly lalandava, ilay toetra sarika sy tia fifampiresahana, ilay toetra tia fihavanana. Izany ny fandraisana aman'olona. Ilaina manana diploma betsaka, fa mifameno amin'io ihany koa dia tena ilaina ny manana ny maha-izay ianao eo amin'ny fiainana mba hampiavaka anao amin'ny olona. Ny maha-izy ianao dia ahafantaran'ny olona anao izay. Fa ny maha-izay ianao dia ilay havahanao amin'ny hafa, ilay toetra tsara, ilay mateo tia, ilay olona manana rafitsaina, manana fahatokisantena sy hatokisan'ny olona eo amin'ny fanaovan-javatra. Aoka ianao tsy fandray amin'ny olona eo amin'ny fiseho velany fa ilay toetra tsara any anaty ihany, ilay saina sy fanahy maha-olona izay no tsara hifandraisanao aman'olona. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Dia izay indray ny masaka azona tolotra ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana. Ry mpiaino ajaina fa ny mandray anao anatin'ity fandaharana ity. Toisantsika ihany ny fandalinany amin'ity atao hoe fanamarinana amin'ny finoana ity ka eo amin'ilay hoe marina amin'ny finoana. Ahoana tsara moa izany hoe marina amin'ny finoana izany ka hamarinina. Romanina toko 5 ka ny 9:7. Fa tahaka nanaovana ny maro mpanota no ny tsy fanarahan'ny olona iray, no hanaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Ny fanarahan'ny anankiray alehibe io, ny fanarahan'ny Kristy ny didy zany, ny fitandreman'ny Kristy feno, ny didy no hanaovana marina ny mpanota. Ny atao hoe hamarinina zany dia atao marina ny mpanota bebaka noho ny fanarahan'ny Kristy ny didy na noho ny fahamarinan'ny Kristy. Atao marina na araky ny volazan'ny mpanoratra anankiray hoe raisina ho toy ny marina. Tsy marina izy zany, fa raisina ho toy ny marina noho ny fanarahan'ny anankiray. Ekena zany fa marina izy na dia tsy marina aza noho ny fahamarinan'ny Kristy. Izany no atao hoe hamarinina. Fa mbola misy teny hafa ao amin'ny Romanina toko 5 io ihany ka ny 9:9. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana, fa noho ny nataon'ny anankiray no nisehon'ny fitsarana ho fanamelona, fa noho ny fahadisoana maro kosa no nisehon'ny
fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. Ty le hoe hamarinana ity zany dia homena fahasoavana, zany hoe tsy mendrika kanefa dia asoavana, ome-pahasoavana ny meloka. Izany no atao hoe hamarinana, fanomezam-pahasoavana izay manamarina ny meloka. Ao amin'ny Romanina ihany toko 7:1, ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy misy fanameloana izany, fa eo lay fahamarinan'i Kristy dia raisina ho toy ny marina izy, atao marina na dia tsy marina aza, ary ekena mihitsy fa marina, omena azy maimaimpona izany fahamarinan'i Kristy izany, ka dia tsy meloana izy. Tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Mbola misy endriny fahatelo, izany hoe hamarinana izany. Ao amin'ny Korintianina 2:5-2:20, izay tsy nalala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika. Jesosy izany dia natao ota, na dia tsy nalala ota aza, dia natao ota. Ary ahoana ary rehefa natao ota toy izany izy? Ao amin'ny Isaia 3:10, ka dia anome azy anjara amin'ny lehibe aho ary zara-baba ao mahery izy, satria naidiny ho amin'ny fahafatesana ny ainy, ary natao ho isan'ny mpanota izy. Eny izy no nitondra ny fahotaniny maro. Natao ota, zany hoe natao ho isan'ny mpanota izy, na dia tsy nisy ota aza teo aminy, nitondra ny fahotaniny maro. Ary toy ihany ny fanambarany ten'Andriamanitra. 3:20 amin'ny Isaia 5:10. Nefa izy dia voalefina noho ny fahatsoantsika, sy notorotoroina noho ny helontsika, ny fampijaliana nazoantsika fihavanana no namelezana azy, ary dia kapoka taminy no nasitranana atsika. Lazainy eto fa ny fampijaliana nazoantsika fihavanana no namelezana azy. Natao ota, natao isan'ny mpanota, dia nampiarina taminy tokoa ny famaizana amin'ny izany nandraisana azy ho isan'ny mpanota izany, fampijaliana, fa isika kosa nahazo fihavanana. Eo amin'ny 10:10, nefa sitraky Jehova ny anorotoro sy ampankirifiry azy, rehefa manolotra fanatim-panonerana izy, dia hitaranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapony Jehova dia ambinina eo an-tanany. Eo amin'ny noty eo ambany dia lazainy hoe rehefa ataonao fanatim-panonerana ny ainy, dia hitaranaka izy. Nanao fanatim-panonerana izany izy, ary ny ainy no netiny nandoa an'izany sazinota izany. Tena nandoa sazy mihitsy izy zany. Teo amin'ny toerantsika, ary nampiarina taminy ny fampijaliana tokony nampandalovana antsika, dia izay no tena netiny ty le hoe nanaovana azy ho ota sy nanaovana azy ho isan'ny mpanota ity, ny jaly sy nanao fanatim-panonerana ny ainy. Verenantsika eo amin'ny Korintianina 2:5-20, Korintianina 2:5-20, izay tsy nalala ota dia fa nataony ota hamonjy atsika,
mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika. Ny atao hoe hamarinina zany dia afatrosa. Nisy nandoa ny trosa dia afatrosa isika ary tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Hebreo 1:12 ka ny 4. Finoana no nanaterany Abela ho an'Andriamanitra, fanatitra tsara no ny an'ny Kaina, ka izany no nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra no nanambara ny amin'ny fanatitra nataony, ary amin'izany na dia maty azy izy dia mbola miteny ihany. Abela nanatitra fanatitra, zanak'ondry, dia ahitana finoana ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dia Jesosy izany, ary izany no nanambarana azy fa marina. Ny atao hoe hamarinina zany dia hambara fa marina. Romanina 5 ka ny 1. Koa amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Eo ambany dia lazainy hoe manana fihavanana amin'Andriamanitra. Izay nohamarinina tamin'ny finoana zany dia manana fihavanana amin'Andriamanitra. Toy izany no atao hoe hamarinina, fa atao marina, raisy no tony marina, ekena fa marina, tsy melohina, afatrosa, ambara fa marina ary manana fihavanana amin'Andriamanitra. Faran'izay kanto izany ary tena zava-dehibe ho antsika rehetra mpanota mahatra. Dia inona no ataontsika zany? 2 amin'ilay Romanina 5 teo. Tamin'ny alalany koa no efa nahazontsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Antsoina isika mba hanatona amin'ny finoana. Ho amin'io fahasoavana io dia ny fanamarinana izany, ka hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka isika. Ny Tompo tsara indrindra any an-danitro, faly indray izay nahita ny alehiben'ny famondramponao sy ny fahasoavanao, ko araka ny teninao dia manatona anao izay, ary mitondra ny fambiasanay rehetra ary miandrandra zany hoe hamarinina izany, mba ho zava-misy aminay tokoa ny ireo lafiny rehetra izay nambara atao amin'ny teninao ireo, hitondra fiadanam-po sy fanantenana ary fifaliana ho anay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. AWR Téléphone 034 06 797 62. Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re. Fandaharana, vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady. Iarahanao amin'ny Ramatoa Zoelosoa ny Irina Honoré, teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. Izay ilay feokira famantarana fa hianoka tanteraka ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana isika, izay iarahana amin'ny Ramatoa Zoelosoa ny Irina Honoré. Dia faly miarahabanao izay tompoko, tonga soa eto amin'ny fandaharantsika indray. Faly miarahabanao fantsa, faly miarahaba-ny mpiaino AWR rehetra manaraka ny voan-tany. Ia, mahakasika n'inona indray izany tompoko no nomaninao an'ny mpiaino antsika? Fambolena katsaka izany no entiko amintsika indray amin'ity androany ity. Dia inona indray ary ny tsara ho fantatra aloha mialohan'ny ambolena katsaka?
amin'ny fotoana ny latsakorana sy ny andro mafana zany no tena tsara ambolentsika nyity katsaka ity. Raha ny eto Madagasikara zany azo sokajitsika telo ny karazakatsaka azotsika ambolena. Misy ny atao hoe katsaka nifitsoavaly, fotsiny voany io dia azahoana koba betsaka ho an'izay olona teanao koba zany dia io no tena azahoana be. Dia katsaka Afrika Atsimo mavo izy io ary malemy ny voany. Dia katsaka plata mena ny voany be karotenina be izy ary tena mafy. Dia ireto ny karazakatsaka nefa anatanako antsika mpamboly amin'izao fotoana izao. Misy ny rat 200, katsaka maro razana izy io miendrika nify, manaranaka be ary mety amin'ny toetany sy ny toetrandro rehetra eto Madagasikara, indrindra morontsiraka. Ary ny faharetan'ny fambolenan'izy io dia eo amin'ny 20 andro eo. Ny vokatra mety ho azontsika dia eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 taona isaky ny hektara. Dia misy koa ny atao hoe iraty 374 na meva. Maro razana izy io, tsy dia mendrika nify loatra ary matohitra ireo aretina mamelon'ny ravina. Dia ny faharetan'ny volony indray nefany dia manatomboko 10 andro amin'ny ilay iraty 200, zany hoe 30 andro. Dia ny vokatra mety ho azo koa dia 2 taona sasany ka hatreo amin'ny 4 taona sasany isaky ny hektara. Ireo zany no tena tsara ambolentsika amin'izao fotoana. Ny ankoatran'izay zany tsy mety raha ohatra ka misy katsaka hafa. Zany hoe mety fa tsy dia azahoantsika vokatra firy zany le izy fa manjary indraindray so dia maty antoka. Raha ireo zany ny karazana katsaka anatanana amin'ny mpamboly mba ho volena ary mety eto amin'ny tanintsika, mora ahitana an'ireo masomboly ireo ve tompoko aloha eto amintsika? Mety mihitsy. Inona avindray ary zany ny fepetra tsara arahana mba ahafahana mamboly an'ity katsaka ity? Ny fepetra arahana dia voalohany indrindra aloha eo amin'ny faniriany dia tsy maintsy mila fanana izy ozy izy mitaka fanana ihany koa zany ny katsaka tahaka ny soja ihany, ary mihoatra ny 10 degré celsius zany ary tsy atao latsaka izay ny mahatsara azy amin'ny fotoanany latsakorana sy ny mafana andro. Voelingelina amin'ny fandatsahany raha mihoatra ny 5 degré celsius indray nefa ny hafananany, sy raha ohatra ka maina loatra ihany koa ny rivotra. Izy zany sady tsy azo atao mafana be loatra, ny tsy azo atao mangatsiaka be loatra. Zany hoe tsy ohatra ny soja na mafana be ara zakany foana. Fa ny katsaka indray zany raha vao mihoatra ny 5 degré celsius ny hafanana dia efa tsy zakany intsony. Mampihena amin'ny faharetan'ny volo zany ny hafanana diso ambony loatra. Ia, dia raha mangatsiaka loatra ihany koa zany dia tsy mety aminy. Dia tsy mety aminy. Ia, dia manahoana indray zany tompoko ny toetany mety amin'ny fambolena katsaka? Ny toetany indray dia tany lalonofo zany ny teny ilaina, satria ny fakan'ny katsaka dia midina. Ka noho izany tsy maintsy atao lalonofo tsara zany ny tany volentsika katsaka. Malemy sy mitsiratsiraka, dia masaka sy be roka ny tena tiany. Ny tany tsara indrindra zany dia ireo tany baiboa sy misy atsanga. Dia manahoana ny amin'ny rano? Ny rano koa dia mila rano betsaka ny volo-katsaka, izay mahatsara azy volena amin'ny fotoam-pahavaratra. Mahafaty momoka ny fitsiriany tsy fisian'ny rano. Jereo tsara zany fa raha vao tsy maniry tsara zany ny katsaka dia tsy ampy rano izay. Toy izany ny fitombony sy ny fiarian'ny voany. Ny fotoana tena mahasarotiny azy amin'ny tsy fampin-drano dia tapabolana mialoha sy tapabolana aorian'ny fivoahan'ny lahy-katsaka. Rotsakorana mirefy 100 mm isam-bolana zany no ilainy mandritra ny fotoam-paniriany. Tena mila rano be mihitsy zany ny katsaka. Ia,
dia inona ihany koa tompoko no tsara ho fantatra koatr'izay? mila hazavana be ny katsaka. Tsy tsara izany ny mamboly katsaka dia atao mietiety kely izy fa atao ohatra ny mamboly soja ihany. Izany hoe melanelana. Melanelana 20 hatreo amin'ny 50 santimetatra eo. Ia. Na dia nilazainao aza hoe mila tany mafana sy be rotsakorana ny katsaka, dia misy ve eto amintsika faritra tena mety indrindra amin'ny fambolena katsaka? Ny nosy rehetra indrindra ny faritra Voany Andrefana zany sy ny Baibo dia ireo ny tena tsara ny mamboly betsaka amina hektara maro ny fambolena katsaka. Dia mampirisika antsika izany tratran'ireo faritra ireo mba azoto amboly katsaka. Ia, raha ohatra izany ka amboly katsaka ao anatin'ny ohatran'ny hoe tany 2 hektara, dia manahoana sy manahoana ny voa ilaina na masom-boly ilaina ahafahana mandrakotra an'izay tany izay? Voalohany indrindra aloha ny toerana ohatra hoe tany lonaka sy ny tany somary kotrakotra sy ny tany atonony dia tsy hitovy mihitsy ny ambioka ilaintsika. Ho an'ny tany lonaka izy na 520 kg dia efa ampy ao amin'ny tany 2 hektara. Fa raha ohatra tontonony ray izy dia amin'ny 30 kg eo. Dia raha ohatra ka tany kotrakotra izany ny tanyntsika dia amin'ny 40 kg eo. Izay vao ampy ny ambioka atao amin'ny 2 hektara. Arakaraka ilay hatsaran'ilay tany izany. Toko. Ia. Dia isaorantsika indrindra raha matory azo Elsoa Nirina Honoré nanome izay torohevitra mahakasika ny fomba fambolena katsaka izay. Mbola ho itohizantsika ny dinidinika amin'ny manaraka dia manasanao sahady. Ndao amboly katsaka. Tantara nosoratan'ny Vanjaniaina, andrenisanao an'ny Samma sy Nartina. Mandroso letsa Bonara ty avaratra ty fa mandamindamina kely an'reto zavatra reto Ohatray, tena mikarakara be mihitsy ry Joseph zany tsy manelingelina ve asa? Tsisy an'izany fa avily etsy Ay. Sady makamakaina no mikarakara an'reto masom-boly reto Tena mety kosako. Mipetraha letsetsy ambony tsy etsy aloha. Dia io ny voanjo sy ny vomanga. Io ny masaka fa mazotoa sa hototona kely ny Adry, misaotra betsaka ry Joseph fa mety zao tsara izany ary ny amboly katsaka anganareo zany no anitatra nyty fambolena katsaka ty mihitsy io sitranay fidiram-bola mitombo Sara nga ty mba maniry amboly azy ty mihitsy fa ohatra ny tsy mahavaniny zany ko asa ranomasombolony tsy mety amin'le tany na ny taniny tsy tia fa zara raha mahita vokatra ny hoanina fotsiny fa tsy misy mihitsy ny amidy. Nenareo anefa zany mbola nda hitarina indray ny fambolena katsaka. Nenareo kosa angamba tsy arahana tsara reo teknika fambolena katsaka ko. Manaraka ihany ara Joseph fa tsy hoe misy ambinina sy tsy ambinina mihitsy io letsy Eno tsara ry aloha Hoy ahoana indray? Raha tiana ny ampavokatra tsara ny fambolena katsaka dia arahana tsara reo fepetra faniriny. Ka mba efa ela ihany aneny na mpamboly ary ngiaty fa tsy zaza vao amin'io Bonara tsy ampitafika. Tsy rehefa voasa tsara ve ny tany dia mba atao tsara amin'ny masom-boly dia evoevona matetika eny izy dia izay no ilainy. Izy ihany aloha zay. Kinona indray no izay? Nefa nera zay fotsiny angery Bonara no atao dia tsy feno ny fepetry Finona ihany koa zany Joseph ny akoatr'izay Zao no izy raha te amboly katsaka ka maniry avanina tsara dia ny tany lalinofo
malemy sy mitsiratsiraka ary masaka sy peroka no ilainy. Azonao? Azo. Ny tany tsara indrindra zany de ny baibo misy atsanga. Zany? Araky ngia tsara ve? Raha ny tany moa de lalonofo. Fa le hoe malemy mitsiratsiraka no mila fanatsarana kely zany Ngatray. Ka ny tsy fanarahana an'izany ange de efa misy fetraikany eo amin'ny vokatra ary bonary. Marina hoe? Tadidio tsara ihany koa. Fa mila fanana avoavo ihany ny katsaka eo amin'le fotoana fitsirina iny. Zany? Zany hoe tsy maintsy mihoatra ny 10 degré ny hafanana ilainy. Ary tsy tokony mihoatra ny 5-30 degré. Lasa mampihena ny faharetan'ny volo manko ny hafanana ambony loatra. Azoko tsara zay fanazavanga zay. Tena misy dika zany ty hafanana ilain'ny katsaka tiko. Fepetra ilaina daholo zany letsy akoatran'izany ny rano mila rano betsaka ny volo katsaka. Mahafaty momboka ny fitsiriny ny tsy fahampiany rano ilainy. De ohatr'izay ihany koa ny fitombony sy eo amin'ny fotoana fiarin'ny vony. Kinona moa zany letsy fa tsy izy rehetra. Zay anely nolazaiko an'la teo hoe mila rano betsaka izy fa ny fotoana tena mahasarotiny azy indrindra amin'ny tsy fahampian-drano de ny tapabolana aloha sy ny tapabolana aorianan'ny fivoahan'ilay katsaka. Mazava. Rotsakorana mirefy any amin'ny 10 milimetatra isam-bolana zany no ilainy mandritra ny fotoam-pitsiriny. Raha tiana zany ny ampahombo ny fambolena katsaka de zay Zany hoe amin'ny fotoana ny rotsakorana sy andro mafana zany ny tena tsara ambolena ny katsaka. Azongia tsara. Hitako letsa mahita vokatra betsaka nareo fa raraka ny fijeriko an'ireny volo-katsaka ataonareo reny zany de ohatra ny hitako melanelana be ihany nanaovanareo azy ry Josefa. Io ve letsy tsy andany velaran-tany be raha ireo angamba no atao somary mifanetiety kokoa de vo mainka ao betsaka vokatra azo. Zay ange mavoan'lay ka fahoana ka io manaraka tapan'io ihany de aveo vomafy. Tadidio tsary fa mila hazavana be ny katsaka rehefa mamboly azy. Noho izany tsy atao mifanety fa 40 ka hatramin'ny 50 santimetatra eo nelanelan'ny fototra katsaka tsirairay. Ela koa lesy ry Josefa de efa mandona mafiriko. Kaza manaraka ny eritreritry bonara fa zay tena izy no arahana raha ty azy vokatra tsara sy betsaka. Marina lesy zany de aiza zany ny faritra tena mety ambolena ny katsaka ry Josefa? Manerana amin'ny Madagasikara mety daholy fa indrindra ny faritra voany andrefana sy ny baibo. Kosa de manahoana zany ny abetsaka ny ambioka ilaina raha araka izany fepetra zany? Zao raha alonaka tsara zany ny tany ambolena katsaka de ambioka 5-20 kilao isaky ny hektara de efa ampy. 5-20 kilao? Azoko hitako amin'izay lesy ny antony tsy nampahomby de raha somary atonontonony zany ny tany ambolena azy de tsy somary manatombo zany ny masomboly ilainy raha antonony na tsy de lonaka ny tany ambolena. Lasa 30 kilao isaky ny hektara zany ny laniny. Fa raha tena kotraka kosa ny tany de ambioka 40 kilao isaky ny hektara no vo ilainy. Azoko lesy mazotoa misaotra loza fa hone sady hoano letsy ny vomanga sy ny voanjo fa tsara ny ereo ampiarahany ano lesy ano
le tiako les fa tsy mahay mihinan-kanina mihitsy lavy tsy hitany lavy izy zao fahavoarako zao e. Tsara ho ahy fa zavy anory voanangay e hoano. Tsy mety lesy fa aza-pizy izo a. Kekeriko amin'inona tsony ny voajo lahy. Kekerina amin'nifo moko. Ao sa tapaka netsy ny simby izany ko. Fangamo letsy lesolo nifoko e. Aiza ndray no ahitako volanamboarana anjeto. Tena mba hoe ifanao fotoana amin'ny Emily no antony nanamboarana an'io. Dia ahoana tavela ndray zany amin'io. De ty letso mbola me ihany. Azafady lesy fa za vena napoa ka za nefa mba niteny hoe aleo tontona le voanjo fa bonarany tsy mety e. Za vena napoa amin'ny sisa rangaty aloha tonga de tontona mihitsy ny voanjo fa azafady. Avy aloha letsy zany ho any a. Efa zatra bangany aty. Fa hono hoay kazazakatsak'inona zany reto ambolenga reto. Raha hoantsika eto Madagasikara zany a de asokajina 3 ny karazana katsaka. Azo mibonara azoko tsara. Misy zany ny katsaka nifotsovaly, fotsy ny voniny, ary tena azahoana betsaka raha anaovana koba. Azahoana tombony kosa zany. Ny karazany faharoa ny katsaka Afrika Atsimo, io mavo ny lokony ary malemy ny voniny. Zany zao ny tena mety tsara amin'ny mamboly azy satria malemy azo hoanina tsara. Azo mibonara hoanina tsara. Fa ny karazany fahatelo a de ny katsaka plata. Io a mena ny voniny. Atsaizy fatato tsara reny. Voankatsaka tena mafy pia. Fa be karotène ny dikan'izany ry bonara. Fo zao ny karazana katsaka tena any tanana antsika zany ny amboly azy satria mety tsara amin'ny toetany sy ny toetrandro rehetra eto Madagasikara, indrindra amin'ny morontsiraka. De ny iraty 200. Inona tsara? Iraty 200. Iraty 200. Io zany a katsaka maro razana, mendrika nify izy io, oatra nify ny endriny. Ary tena manarahana be mihitsy, ohatran'izao hitangia zao e. Yes, tsy mahagaga raha tsy mety ilay ambiokana ampiasaiko letsy a. De manahoana ny fotoana fiakaran'ny vokatra? Io zany a 20 andro de miakatra ny vokatra ry bonara. 20 andro? Ary mahatratra rokatra 5 taonina isaky ny hektara ny vokatra azo. Hitangam''zany. Vea voazana be ohatr' zany ty iraty 200 ty. Amboly katsaka andray alesy Josefa. Mbola misy karazana katsaka ray ihany koa tena mety eto amin'ny tanitsika. Marina hoe io ndray zany a iraty 374 na meva. Iraty 374 na meva. De ahoana ndray ny amin'io letsy? Maro razana ihany koa zany izy io. Saingy tsy de mendrika nify loatra izy, fa matohatra an'ireo karazana aretina mamely ny raviny. De 30 andro ny faharetan'ny fambolena azy, ary mahatratra ny amin'ny 2 taonina sasany ka hatramin'ny 4 taonina sasany ihany ny vokatra miakatra isaky ny hektara. Fidiram-bola tsara neo a izy tiry bonara rehefa arahana tsara ny teknika fambolena azy e.
tena marina le zany Josefa nde hivirinam-bolo-katsaka ary anaraka ny fepetra amin'ny atsiporiany eo zany de gaga am'le hoe ela tsy mahavokatra raha ho letsy ny fepetra fa sady fidiram-bola tsara ny fambolena katsaka angery bonary voninay rehefa tsy aniry ahny letsy Josefa nifoko de aleo ty karazakatsaka mendrika nifo mety ny voleko sady zany izy hoe manina ranakabeko tsy olana letsy zany ary aza malahelo fa azo ny laha atao tsara ny manamboatra n'io nifo tapaka eo amin'ny sisiny io sy mameno an'ity vavadiny garabe ty amin'ny solonifo tena raitsy rovinna le zany efa miakatra letsy ny vokatra miaritra 20 andro aloha zany ka hatramin'ny 50 andro elahy de efa vitsy zany tsy miona amin'iza molo afa mambolo-katsaka izy teo katsakaza letsy misy nifo ny maika fa ny olona ela lesy ao letsy fa apiko ela very aemieli keloko zay no masaka azona roso teto ndeha ambolo-katsaka raha manana velara-tany ahafahana manao zany ianao ary ao rehefa petra tsotra tena azo tanterahana tsara raha tianao no ahita fahombiazana ka azo vokatra tsara amin'ny fambolena katsaka dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao fanjaniaina nanolotra izany ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Sam tompony andraikitra ny fandaharana Elion Andremitansoa hitany asa tsara rehetra ataonao ane ilay raintsika ny an-danitra mandra-piono ny vola sy ny asa. Ny vola hono mantso no maharangaha, ny kamo be tenda dia toa mampanahy, satria sady bato ny dondrina koa mba nianatra ny asa fa tsy nahavoa. Izay morakivoka nefa zareo lehibe ny adalaka mampitoreo, fa ny valala aza andrinilika ka maika ny asa tsy fanilikilika. Atomboka amin'ny zava-madinika no fianatra ny asa arahana dinika, vao ampitomboina amin'ny zavadrehetra dia samy ahay fa tsisy anjoretra. Tsy misy asa ratsy na mamono lolo fa ny asa rehetra mitovy daholo, izay tsy manaja ny asany kosa na antitra aza dia hibabitrosa. Mpanoratra André Rakotondranaivo. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Aiza moa ny trano firaketan'Andriamanitra? Ota dia avontsika ny valin'izany fantaniana izany ao anatin'ny lohahevitry ny famerenana ny ampahafolony. Miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Aiza moa no asain'Andriamanitra naterana ny fahafolo-karena? Voavaly eo amin'ny andininy ataontsika tsy anjery izany dia ny Malakitoko 7:10. Anderahantsika mamerina izany. Entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro, raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Asainy mitondra ny ampahafolo ny olony mba hasikanina ao an-tranony. Tsy afo io trano io
fa ny fitoerana masina na ny taberina kely. Io taberina kely io no ilay trano ilay masina ho an'ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra izay naoriny Mosesy tany anefitra. Rehefa tonga tany amin'ny tany nampanantenaina ny zanak'Israely dia nijanony elaela tao Silo ny fitoerana masina. Tateoriana dia nanorina tempolo an'Andriamanitra tao Jerosalema i Solomona ary dia nafindra tao amin'ny tempolo io ny fiaran'ny fanekena. Nomen'Andriamanitra fahafahana isafidy ny toerana anaterana ny ampahafolo ny ve ny zanak'Israely? Deutéronomie 12 andininy 15-5. Deutéronomie 12-15. Fanontany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitra reo amin'ny firenenareo rehetra asiany ny anarany sy honenany no atononareo sy alehanareo. Ary any no hitondranareo ny fanatitra doranareo sy ny fanatitra hafalatsadra sy ny fahafolokarenareo sy ny fanatitra sanatry ny tananareo sy ny fanalamboadinareo sy ny fanatitsitsraponareo ary ny voalohateraky ny ombonareo sy ny ondre manosinareo. Ary any no hinananareo sy ny ankonanareo eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra reo ary hifalinareo amin'izay rehetra ary ny tananareo izay efa nitahiany Jehovah Andriamanitra ho anao. Aza manao araka izay rehetra ataontsika eto ankehitriny intsony ianareo dia izao samy manao izay mahitsy eo masony avy izao, fa ianareo tsy mbola tonga any amin'ny fitsaharana sy ny lova izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Fa rehefa tafitany Jordana ianareo ka monina any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra reo anareo holovana ary omeny fitsaharana ady amin'ny fahavalinareo rehetra manodidina ianareo ka mandry fahizay dia eo amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitra reo ampitoeran'ny anarany no hitondranareo izay rehetra nodidiko anareo dia ny fanatitra doranareo sy ny fanatrareo hafalatsadra sy ny fahafolokarenareo sy ny fanatitra sandratry ny tananareo ary izay zavatra tsara ataonareo voady amin'i Jehovah. Dia hifaly eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny ankizilahinareo sy ny ankizivavinareo ary ny levita izay eo an-tanànanareo. Fa ny levita tsy mba manana anjara na lova eo aminareo. Mitandrema mba tsy haterinao eny amin'izay tany rehetra tianao ny fanatitra doranao, fa eo amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah ihany amin'ny firenenao anankiray no anateranao azy, sady eo koa no anaovanao izay rehetra antidiko anao. Amin'ny mahakonan'Andriamanitra antsika dia teny ilayntsika ny mamantatra hoe inona ny tian'Andriamanitra ataontsika amin'ny ampahafolony. Hitantsika amin'ireo andininy vao nivakiana teo fa nandritra ny fety intelo isan-taona no niakatra ho an'i Jerosalema ny vahoaka an'Andriamanitra. Nandritra ireo fety ara-pivavahana telo ireo no nitondran'ny zanak'Israely ny ampahafolony sy ny fanatitra. Noraisin'ny levita ny ampahafolony ary nozarainy tamin'ireo levita namany nanerana ny firenena. Dia tahaka izany koa ankehitriny ny fidin'ny rafitra mbaratonga ny fiangonana maneran-tany Andriamanitra ho trano fitehirizana. Ireo rafitra maneran-tany ireo no mitsinjarany karaman'ny mpiasan'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mitondra ny ampahafolony eo amin'ny fiangonana eo an-toerana araka ny fanandramany ara-panahy ny mambra ny fiangonana. Misy koa amin'izao andro moderna izao ireo mamerina ny ampahafolony amin'ny alalan'ny anterineto. Ny mpitantana ara-bola eo amin'ny fiangonana eo an-toerana no mandefa izany ao amin'ny ambaratonga manaraka. Izany fomba fiasa izany no manampy ny fiangonana anao ny asa maneran-tany. Ry mpiara-mianatra namana, mazava ny drafitr'Andriamanitra ny amin'ny ampahafolony sy ny toerana hitehirizana azy ary ny ampiasana azy araka ny anarantsika androany. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia nisy hatrany ny levita tena tian'Andriamanitra sy manompo azy sy ny mpikarama mpitady vola fotsiny. Tsy tokony hakiventsika tsy hanolotra izay takian'Andriamanitra ny fahalemen'ny olombelona. Samy mbola hampamoana avokoa na ny mpanolotra na ny mpitantana. Aoka raha samy isaintsainany amin'izany toe-javatra izany, sady izay koa no isarantsika androany. Mametraka ny mandra-pitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org
na feofanantenana.org.